Tsara toko fahafito manomboka amin'ny andininy fa 20 ka hatramin'ny 20 ny lohateny dia ny hoe ny nandraisen'i Gideon ny Midian amin'ny anaran'i Jesosy tompon'ny teny. Dia nankany amin'ny sisin'ny topy tamin'ny niandohan'ny fiambenana faharoa Gideon sy ny 100 laza teo aminy. Raha vao nalatsaka ny fiambenana dia nitsoka ny anjomara ireo sady namaky sy ny teny an-tanany
dia mba nitsoka ny Anjomara avokoa ny telo toko sady namaky ny sininy ka niazona ny fanilo teny an-tanany ankavia ary ny Anjomara teny amin'ny tanany ankavanana mba ho tsofiny dia niantso hoe izy nisabatra Jehova sy Gideona ary samy nijanona teo amin'ny fitoerany avy manodidina nitopy izy rehetra dia niazakazaka ny miaramila rehetra ka ninananana sady nandositra dia nitsoka ny Anjomara ny 300 lahy ary ny nampifameleziny Jehova tamin'ny sabatra ny miaramila eran'ny tompy rehetra dia nandositra hatrany Betisita izy ka hatrany Zerarea sy hatramin'ny faritany Abela sy ny lehilahy amin'ny Israely ny Abela meola akaiky any Tabata dia nivory ny lehilahy amin'ny Israely avy tamin'ny Naftaly sy ny Asera ary Manase rehetra ka nanenjika ny Midianina ary Gideona naniraka olona hitetiny tany avoanany Efraima rehetra ka nanao hoe midina isakana ny Midianina ka vonjeo ny rano eo alohany hatrany Betibara sy Jordana dia nivory ny lehilahy rehetra amin'ny Efraima ka namonjy ny rano hatrany Betibara sy Jordana ary nisambotra ny andriny roa lahy amin'ny Midianina izy dia Oreba sy Zeba ary Oreba novonony teo amboniny teo amin'ny famiazam-boaloboky Zeba ary nanenjika ny Midianina izy ary nilohany Oreba sy Zeba dia nentiny tany amin'ny Gideona tany andafiny Jordana. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana mampandroso avy hatrany amin'ny ray aman-dreny pasteur Maiola hitondra ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Jehovah-Andriamanitra ray eo lehibe sy mahakahaka ny fitiavana sy ny famindrapo izay nomenao anay. Dia atolotra ianao Jehovah ny dera sy niatra ny fananatana izay. Misaotra Jehovah-Andriamanitra ray eo nitahinao izay ka mbola afaka nitondra ny fanatitra sy ny ampahafolo-karena sy ireo fanatitra fanohanana ny asanao rehetra araka ny fanambinana sy ny fitahina izay nomenao anay. Ko dia raisoary izany mba hoandraka sitrana amin'ny seza fiandranana. Da io mivoaka anao izay tsy mba nanaka tolotra noho ny antony maro samihafa tompo mba hitondra am-pifaliana amin'ity volana ity indray. Ko dia mitenena ary Jehovah amin'ny alalany vaky tenin'ny soratra masina fa mihaino indray izay amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty nilevona nitsangana araka ny soratra masina nanonana sy angatana izany vavaka izany ho azy nideraka hatramin'ny taloha indrindra ko manaraka izany. Alleluia. Amen. Onoandrina dia faly miarabantsika rehetra amin'ity sabata androany ity indray tafavory marobe eto amin'ity toerana Ambohimanga kely ity. Mahafinaritra ny mahitantsika satria dia mamirapirara be ny Fotsimanga. Alleluia pasatoria. Alleluia. Miarabantsika rehetra eto Ambohimanga kely zany. Karaha faly nareo dia mity hafa mafy dia mafy. Alleluia. Dia miarabantsika rehetra eto Madagasikara, miaraba eto Ambohimanga kely miainga amin'ny tiaka mafy tsika miarabantsika ny Madagasikara. Miarabantsika koa izay etỳ Frantsa, miarabantsika rehetra atỳ Frantsa, atỳ La Réunion, atỳ Maurice, atỳ Mayotte, eran'ny tany zany ny tiaka mafy miainga avy any amin'ny vohitra polisy manga polisy kely. Alleluia. Niafatra nomenantsika tao amin'ny mpitsara toko 7 miresaka ny sabatra Jehova sy Gideona. Nahoana reny tonga amin'ny zao vanim-potoana iarahantsika eto zao izany sabatra Jehova izany ary naninona zao vao mivoaka indray ny resaka sabatra Jehova ity. Iza moa Gideona? Jerevantsika tsara ny tantara. Ainga teo Ambohimanga kely ny fibebahana 28 mars 2000 nanatrika taty ny tenanay tamin'izany. Rehefa vita zay dia nanafatra Jehova
napita afatra tsy tamin'ny alalan'ny nanjery izay nilazany amin'ny fibebana tamin'ny 28 mars sy ny 2 mai fa Jehova mihitsy no nanafatra hoe hitany ranony Jordanina amin'izay ny zanak'Israely ka ampiomana rehefa nanomboka ny ray foa, ny ray saina, ny ray hevitra nanao ny fitafiana lokon'ny lanitra ampomano amin'izay ny vahoaka fa namakivaky ny tany hevitra avy any Egypta hitany onony Jordana nipita ny voakan'Andriamanitra rehefa tafita ny voakan'Andriamanitra nomena avokoa ny toromarika rehetrarehetra zay tokony andehanana mbola misy mandan'ny Jeriko atao nandray ny Pasika atao nisy nitahiry ny zavatra voaozona atao nasorona ny zavatra voaozona verina nandresy ny fahavalony ireny zanak'Israely rehefa resy ny fahavalony satria nitahiry ny zavatra voaozona nandeha ny zanak'Israely nandroso ohatrany hatrany ary dia niatrika niady maro samihafa amin'izay ary izany ady zany dia araky ny hitantsika farany fa hoe naharitra ela ny ady nataony Josoa vao naharesy ireo firenena manodidina azy i Josoa tsy ny rehetrarehetra nefa ny any fa zay tena hoe ngeza be dia resiny ary zany ady zany tsy hoe moramora fa mafy ny ady fa nivoaka nandresy hatrany any i Josoa dia tsika koa zany tafitany Jordanina dia mazava ho azy keo fa mpomanina hiditra amin'ny tany Kanana inana ny vokatry ny tany dia misy efa mihinana ny vokatry ny tany misy mbola ao anatin'ny ady fa ny résultat veriko foana mba tsy hakivy atsika mba tsy aketraka atsika hoe ahoana ary zany napetraka foana hoe taka ny fandresen'ny zanak'Israely ny fahavalony sy ny firenena manodidina rehetra koa ny mbola azo atsika inona koa zany dia me voninahitra ilay mpanjakana dia inona ny zavatra nitranga rehefa vita ny fandresena rehetrarehetra nizara tany amin'izay Josoa mizara ny lovan'ny tany rehetrarehetra araky nambarako amintsika hoe miaina anatin'ireny vanim-potoana ny tantara ireny itsika fa ireny tantarainy indray mitantara fa itsika mandeha araky ny vaninandro sy ny vanim-potoana indray ny iainantsika azy voafetran'ny andro iainana ny olona anankiray tsy maintsy maty Josoa maty Josoa ary rehefa maty Josoa dia inona ny zavatra nitranga Josoa toko 420 vakitsika Josoa toko 420 page 223 zany le izy amin'ny testamenta taloha amin'ny baiboly tsisy référence zao ny vaky teny nahafatesany Josoa sy Elezara sy ny nandevenana ny taona Josefa ary rehefa afaka zany zavatra zany dia maty Josoa zanakonona mpanompon'i Jehova rehefa 100 taona ny androny dia narevina tao amin'ny faritany lovana izy dia tao Timanatasera ary any amin'ny tany avoan'ny Efraima avaritry ny tendrombohitra Gaza ary nanompo an'i Jehova ny Israely tamin'ny andro rehetra ny ainan'i Josoa sy tamin'ny andro rehetra ny ainan'ny olona zay velona taorianan'i Josoa ka nahalala ny asa rehetra zay nataon'i Jehova ho an'ny Israely. Alleluia. Nanompo an'i Jehova izy ny Israely tamin'ny andro rehetra ny ainan'i Josoa sy tamin'ny andro rehetra ny ainan'ny olona zay velona taorianan'i Josoa. Zany hoe maty Josoa dia mbola nisy olona taty aoriana velona taorianan'i Josoa dia nanompo an'i Jehova ireo olona rehetrarehetra zay nahalala ny asa rehetra zay nataon'i Jehova ho an'ny Israely. Izany hoe ireo olona izay nahalala tsara ny mpitana avy any Egypta, ny mpitana ny ranomasina mena, nandrodanana ny mandan'ny Jeriko, nandresena ireo fahavalo rehetra, nihinana ny vokatry ny tany sy ny asa soa nataon'i Jehova rehetra sy ny nareseny ny zanak'Israely ny fahavalo dia nandrisin'izay vanim-potoana zay zany nanompo an'Andriamanitra arak'izay zay voalaza zay ny zanak'Israely nandeha arak'izay. Zany hoe zay olona rehetrarehetra tsy nita zany dia efa tsy tao anatin'izany lalana izany intsony efa
nandeha any amin'izay tantarany any izy fa ny tantarany zanak'Israely indray mandra-pahafatiny Josoa sy ireo lolona rehetra dia nanompo an'Andriamanitra. Rehefa maty amin'izay Josoa, maty koa ireo lolona nahalala ny tantara rehetrarehetra reo efa taranaka hafa taty aoriana daholo ny ankizy indray nefa nelehibe daholo inona ny zavatra nitranga dia tonga amin'ny tantarany mpitsara amin'izay zany tsika. Nanomboka nivadibadika an'izany io zanak'Israely, resy teo anoloan'ny fahavalo ary nampiarin'Andriamanitra tamin'ny fahatezerana. Tsara toko faefatra misy lohateny eo page 227 zany. Nampahoriany jabinan'ny Israely sy namonjeny Debora mpaminany vavy azy. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ary zanak'Israely nanao izay ratsy eo mason'ny Jehova indray rehefa maty Ehoda. Ary Jehova nivarotra azy eo an-tanan'ny Jabina mpanjakan'ny Kanana izay nanjaka tany Azora ary Sisera izay nonona tany Orese tany Jentilisa no komandiny miaramilana. Dia nitaraina tamin'i Jehova ny zanak'Israely fa nanana kalesy 700 Jabina ary nampahory fatratra ny zanak'Israely 20 taona izy. Nampahory fatratra ny zanak'Israely 4 taona, 20 taona. Andininy faefatra. Ary Debora mpaminany vavy vadiny Lapidoda no nitsaran'ny Israely tamin'izany andro izany. Ary izy nipetraka teo ambanin'ny hazo Rofieny Debora teo anelanelan'ny Rama sy Betela tany amin'ny tany avoan'ny Efraima ary niakatra ho any amin'ny zanak'Israely atsarainy. Ary Debora naniraka ka niantso amin'ny Baraka zanaky Abenona tany Kadesy Naftaly ka nanao taminy hoe moa tsy efa nandidy va Jehova Andriamanitry n'Israely nanao hoe mandehanaka makanesa ho tendrombohitry Tabara ary tondra ray alin-da amin'ny taranaky Naftaly sy Zebulona iaraka aminao. Dia hoentiko eo aminao amorony onikisona sy Sisera komandiny miaramilany Jabina ambany kalesiny sy ny vahoakany marobe dia hanolotra azy eo an-tananao aho. Ity mpaminany vavy ity zany no navoakany Jehova indray. Debora ny anarany navoakany Jehova indray anavitra ny Israely rehefa nare ny fitarainany zanak'Israely Jehova satria 20 taona nampahoriany azy rehefa niala tamin'ny lalany ireny zanak'Israely. Efa maty ely Josoa, efa maty daholo ro olona zay nahalala ny zavatra natao rehetrarehetra dia nampahoriana taony zanak'Israely satria niala tamin'ny lalany iray. Zany hoe tsy olombelona rehetra zany mahazo fitahina dia rehefa memiadana dia miala indray amin'Andriamanitra. Dia rehefa kapon'Andriamanitra sy ampahoriany iringaniny dia ritaranaka teoriana indray vena amin'Andriamanitra dia Andriamanitra moa mpamindra fo dia mamindra fo indray izy. Dia Debora io zany nanavitra azy. Rehefa avitra ny zanak'Israely dia nilamina indray ny tanàna. Bitsara toko 5 ny andininy 1:30 nisy firana nataon'ny Debora no nandresena ny Sisera nahafany zanak'Israely zany. Dia hozy ny andininy 1:30 ambitsara toko 5 eo. Olevina tahaka izany aneny fa valinao rehetra Jehova ô, foka zay ty azy kosa ho takany masoandro raha miposaka amin'ny heriny. Dia nandry ny tany 70 taona. Nandry ny tany 70 taona. 20 taona zany nampahoriana andefitsy ny 100 taona zanak'Israely. Kapoka nataon'Andriamanitra taminy no nilerany tamin'Andriamanitra nandritry ny 20 taona. Rehefa niverina sy mipepaka ny zanak'Israely nandefa mpaminany vavy anankiray indray izy. Dia zanak'Israely rehetra tsy nisy nanao volonanoa randrana tamin'io mpaminany vavy io. Avy hatrany dia mazava zany fa niteny io mpaminany vavy io fa ho resy daholo ny fahavalo rehetrarehetra dia nieniny ny zanak'Israely satria Jehova niteny taminy dia nanatanteraka ny baikony. Ripaka ny fahavalon'ny zanak'Israely indray satria nilamina ny verina tamin'ny Jehova indray ny zanak'Israely. Dia rehefa niadana sy nilamina indray ny zanak'Israely adiny indray le Jehova lasa niverina nanao minina indray izy amin'ny toko 9 io. Namporian'ny Midianina ny Israely sy ny antson'Andriamanitra ny Gideona ho mpamonjy azy. Jerevy tsara ny fahavalo teo aloha Kananita, Jebotsita, Amorita sy ny nama sy ny sisa. Ty fahavalo farany resena ty dia hoe tanànan'ny Sisera Midianita zay mbola nampahory ny zanak'Israely tena nandritry ny 20 taona ity Jabina ty anjaka Jabina ity nampahory azy nandritry ny 20 taona. Tanàna lehibe tamin'izany ny tanàna Sisera misy azy
rehefa nandry efapolo taona zanak'izy ireny satria lavo resy io fa nifona izy tsika zany efa nandresy ty fahavalo anankiray ty fa misy zavatra hafa vaovao ndray mitsangana mamahely ny zanak'Israely nefa afaka ny teo misy vaovao mitranga ndray ty fa nanina le vaovao mitranga rehefa afaka le problème atao zany tamin'ny zanak'Israely defa mahatsiaro tena izy lamina am'izay tsy miraratso ndray zanak'Israely fa ny adalany any ndray verina manao ny adalany sy ny zavatra tsy manjary rehetrarehetra ndray misy fahavalo vaovao tonga ndray mamely azy alefa ny Jehova mihitsy io tapahoriny io ndray efa mora ndray zanak'Israely de mibebaka amin'ny fon'Andriamanitra de mamindra fon'ndray Andriamanitra eto zany zao efa afaka sisera miditra ndray ty ny mety anita satria taorinany efapolo taona niverina nanao ina ndray zany zanak'Israely nanao ratsy toko fahenina aritsika zany zao andiny voalohany ary anao zay ratsy eo masiny Jehova ny zanak'Israely ka de natory Jehova eo tanan'ny Midianina 7 taona izy ary ny tanan'ny Midianina dia nahery tamin'ny Israely ka ny taon'ny Midianina no nanamboarany zanak'Israely ireo firenena anaterombohitra sy ireo zoim-bany fiarovana ina le famporinana tao namafy voany Israely dia avy ny Midianina sy ny Amelekita ary ny zanaky ny atsinanaka niakatra nanafika azy mba nivokatry ny tany hatrany akaiky ny Gaza ary tsy nisy zavatra navelany iveloman'ny Israely na ondry na osy na omby na boriky fa niakatra izy nitondra ny omby aman'ondriny sy ny lainy ka ny fiaviny dia taka ny valala ny amarony ary tsy hita isa izy sy ny rameviny dia niditra tany amin'ny tany izy nandrava azy ary dia nahatra indrindra ny Israely noho ny Midianina ka nitaraina tamin'ny Jehova izy zao sariny zany tonga de direkta zany ny fivelomanao sy ny fiainanao mihitsy zany no tafian'i Jehova fiainanao fa niarina fiainanao fa metimety be iny zany efa ambony efapolo taona ny lamina efa niadana tonga de avy Jehova mamely ny ondry ny omby ny osy ny fambolena sy ny rehetrarehetra tsisy mihinana tsony eo am-pelatana zany hoe takany hoe olona anankiray fa miliardera tary zany ianao no fitahin'Andriamanitra olona efa nanana trano nanana fiara nanana tany nanana zay ilaina rehetrarehetra noho ny fanompoana an'Andriamanitra sy nitsinao fa satria niala sy tamin'Andriamanitra ndray niverina nanao ratsy indray nao tonga de nisita ny totongana amin'ny tany ndray de rehefa nitaraina tamin'ny Jehova am'izay ary ny zanak'Israely ina zavatra nitranga hoy tsika nanendry olona am'izay Jehova tsara toko fa enina ny andininy fa 1:12 tsara toko fa enina andininy 1:12 vakitsika ka hatramin'ny 9:12 eny Jehova zany fitarainany zanak'Israely de hoy izy dia tonga ilay anjelin'i Jehova ka nipetraka teo ambonin'ny hazo terebita teo Ofra izay any Joasy Abiezrita ary Gideona zanany nively vary tamin'ny fataka teo anilan'ny famiazam-boaloboka mba hafeniny amin'ny Midianina ary ilay anjelin'i Jehova niseho taminy ka nanao taminy hoe Jehova momba anao ry lehilahy mahery Alleluia aiza mifagagany aritra nataony zay nilazainy tamin'ny razanay taminy hoe tsy efa nitondra anay niakatra avy tany Egypta va Jehova ankehitriny efa nafohinay mihitsy izy Jehova zany ka nanotranay ho tanan'ny Midianina raha momba anay tokoa Jehova efa nataonay daholo nge izy nangatahany rehetra na saina nibebaka zay nibebaka na tamin'ny 28 na tamin'ny 2 mai ina tsy nataonay na saina anao fotsomanga zay na vita nitsosa mihitsy ary zay nangataka mihitsy sy nalala menatra tsony anao fotsomanga nitany Jordana nity zay ka maninony zay mbola zoin-javatra ohatran'izao efa nafoy anay mihitsy Jehova ary ny fahavalo sy ny manodidina aza de milaza mandatsa sy manetso daholo 9:12 tsara toko fahenina de nitodika nijery azy Jehova ka nanao hoe mandehana am'izao herinao zao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Midianina tsy efa naniraka anao va ao izy taminy ndresy tompo ataoko ahoana ny famonjy ny Israely ny mpianakaviko no malahelo indrindra eo Manase ary zaho no kely indrindra amin'ny akohonany raiky de hoy Jehova taminy omba anao tokoa ka amely Midianina toy ny famely ny olona iray monja ianao amen
ozy izy Gideona mpianakaviko ny marelo indrindra eo amin'ny Manase izaho ny kely indrindra eo amin'ny ankonany ray indrisy tompo ataoko ahoana ny famonjy ny Israely raha mijery ny tantara amin'ny baiboly tokoa tsika dia matetika zany Andriamanitra zay mihevitra kely indrindra foana no matetika atsoin'Andriamanitra. Zany Andriamanitra zany tsy mbo mifidy ny olona faratapony ambony na faramanana pahefana sisa fa ary ambany ery le olona no ampiakariny beny ambany any. Atsika reto koa raha mandinika ny tenatsika sady fandatsiny voalevilevy ny fiarahamonina rehetrarehetra teny marary, teny mandratra, teny manafotoina tonga amintsika daholo atsainy olona satria inona zay ianao io izy Andriamanitra zany tadio fa izy tsy mijery miakatra fa mijery inona foana izy zany jery midina izy ary ny avy ety ambany no ataony ahoana mahasanatra zaho ozy izy Gideona inona moa zay za kanefa toy izy hoe zaho ozy izy momba anao ary mbola nolazainy Jehova momba anao ry lehilahy inona ozy izy tsika fiangonana rehetrarehetra na lahy na vavy hoy Jehova momba tsika ary lehilahy mahery Jehova momba tsika ary vehivavy mahery Halleluja! Azavatara tonga ary ny fotoana nangataka famantarany Gideona. Raha ianao marina Jehova ary naniraka anahy dia omeo famantarana. Raha ianao marina naniraka ahy dia omeo famantarana. Toko fahenina tsika. Andinin'ny fahenina amin'ny telopolo. Toko fahenina andininy amin'ny telopolo. Ary Gideona tamin'Andriamanitra raha ny tanako no hamonjena ny Israely arak'izay efa nilazainao indro apetraka eo amin'ny famonoana ity volon'ondry iray manontolo ity ka raha ny volon'ondry ihany no lena ny ando fa maina ny tany rehetra dia fantatra fa ny tanako no hamonjenao ny Israely arak'izay efa nilazainao ary dia nisy zany fa ny fomaraina koa izy ka mifiasa ny volon'ondry ary nisy ranon'ando eran'ny lovia ary koa Gideona tamin'Andriamanitra aoka tsy rehetra amiko ny fahatezeranao fa iteny izao indray mandeha izao monja aho e aoka mba izahako izao indray mandeha izao monja amin'ny volon'ondry aoka ny volon'ondry ihany no maina fa ny tany rehetra kosa ho lenan'ny ando dia nataon'Andriamanitra zany tamin'iny aliny ka ny volon'ondry ihany no maina fa ny tany rehetra kosa dia lenan'ny ando afitinina kely zany dia tsotra kely zao ary ny famantarana angatako aminao Jehova ty misy volon'ondry ty androany alina apetraka eto tokotany eto ty dia ataovy lena daholo ny tany rehetrarehetra fa ty volon'ondry ty aza atao misy lena na iray zay ny faharoa ny voalohany ataovy maina daholo ny tany fa ty volon'ondry ty ataovy feno rano dia napetrany le izy ny arivan'iny zay famantarana angatako rapitso nefa ny andro mafana be tsisy orana tsisy niny araina be arainy foa tsy rehefa ny tany maina be daholy ndraisin'le volon'ondry ny fiazan'le rano na feno voli tena Jehova mariny ty fa rasy aloha manao testa farany any ampifamadio ndray ary ataovy lena ny tany dia ataovy maina ny volon'ondry fona aminao aloha Jehova tena mbola maka manontany anao dia ho hitatsika eo ok ary nanontaninana ray Jehova tonga ny maraina ny fo izy jerevany volon'ondry lena ny taniny lena fa ny volon'ondry nanino maina tena tsisy na rano ray ary dia fa assuré zany tao andeha amin'izay zany koa fanandramana tokony ataontsika voaka an'Andriamanitra mizary rengeta be mpanaovan'Andriamanitra anao dia angatao famantarana hainao marina Jehova ary mangataka amiko ty mba misy famantarana angatako aminao ty ataovy an'izao dia ty ataovy an'izao metanao ny résultat avelatsika any iny fa raikitra ny ady fantaritsika ny tantarany Gideona telonjato lahy no nalefa anininy iady Medianita lakile ny fombiazana zany dia izao zay ataony mpitarika dia ataony rehetrarehetra amen raha miteny mpitarika hoe makany amin'ny sisin'ny toby dia makany amin'ny sisin'ny toby daholo mitsoka ny anjomara dia miara maninona daholo miara mitsoka ny anjomara daholo miteny hoe sabary Jehova sy Gideona dia maninona miara manao daholo manaraka zay ataony nipy mpitarika fizy nefa nazo baiko hoe zao no atao dia manaraka an'iny daholo
zany eny tsika ataovy ane hoe olona hafa ny teny hoe manaova akanjo fotsy sy manga nanao ve tsika sa tsy nanao tsy nanao an'izany tsika rehefa nipitalika ny teny azy dia nanina daholo ny fiangonan'irana Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina dia nanaraka daholo rehefa miaraka dia miara mitsoka rehefa miaraka tsy mitsoka dia miaraka tsy mitsoka miaraka mamaky ny sy ny tany dia miara mamaky miaraka mioraka dia miara maninona daholo miaraka mioraka inona le toy le vaky teny atao amin'le vaky tenitsika tamin'ny baiboly tao ndeny 7 dia nakany amin'ny sisin'ny tompy mpitsara toko fafito zany ndeny 7 nakany amin'ny sisin'ny tompy tamin'ny fiandohan'ny fiambenana faharoa Gideona sy ny zato laza teo aminy raha vandalatsaka ny fiambenana dia nitsoka ny Anjomary ireo sady namaky ny siny teny tanany niaraka nitsoka niaraka namaky ny siny dia mba nitsoka ny Anjomary avokoa ny telo toko sady namaky ny siny ka niazona ny fanilo teny tanany akavia ary ny Anjomary teny tanany akavana mba ho tsofina dia niantso hoe Sabary Jehova sy Gideona sady eno zay feo avy ery eno zay feo avy ety andrefana avaratra taty Atsinanana dia maramila amin'ny andro alina rendrevana ny torimaso iny na eno an'izany foka rehetra everiny fa efa tonga ny fahavalo manafika azy rehetrarehetra taitra izy efa misy maramila eo akaikiny tena fa eto akaiky ty dia nivelesiny iny samy fakady maizina ataoko tsisy jiro hita zany na mijiro rianany rehefa fa mijiro mazava daholo efa reny zany ralaza rehefa feno zany fa reny mitondra jiro fa amono tao amizay izy rehetrarehetra mbola naheniny kireo hoe Sabary Jehova sy Gideona dia nivoaka mpandresy raha tsy mivoaka voaka mpandresy dia jereo hoe Sabary Jehova sy Gideona dia zany no mampiverin-dalana ny sasany fa inona moa nampatonga hoe Sabary Jehova sy Gideona izy io olona mpino ato amintsika olona tsotra no nomeny Jehova n'io fahitana io sady tsy loolona le olona tsy diako na le olona tsinona fa mpivavaka tsotra hoe io Sabary Jehova sy Gideona io ne ozy izy Gideona ny mitaritafy tamin'izany Gideona fa maty efa tsy velona tsony Gideona fa zay mitaritafika tendreny Jehova anafika ny fahavalony rehetrarehetra dia manana endrika ny Gideona ka zay anarana hoentin'ny olona iny no ampiasain'ny Jehova amin'ny sabatra anafian'ny fahavalona ka izy ty ozy izy anie tsy tokony ho Gideona no ataontsika amin'ity satria Gideona nefa maty tsika tsy mivavaka amin'ny maty ny mpitarika atsika tsy olona maty fa olona inona olombelona ka hoana moa tsika ny andeha tsy fandrasendrako Sabary Jehova sy ny maty no atsony tsika misy mpitaritafika eo toy zay mantsy an'le olona anahirana azy zany zany hoe tsy hiteneny zany hoe avadika pastera Mayol fa tsy haiko mivoaka le izy amin'ny mpanentana sabatra fa sy pastera Mayol nivoaka le izy nivoaka tsy ny sabatra tsy an'ilay tsy any Gideona fa n'iza fa ny Jehova fa Gideona ny fidiny hitarika iny ny maramila ny meny ny toromarika rehetra nivoaka mpandresy sa tsy nivoaka ina ny ato nivoana mpandresy nanaraka ny toromarika daholo ny maramila mpiady rehetrarehetra dia takizay koa tsika raha te hivoaka mpandresy tsika misy Sabary Jehova eo nisy taritafika ny tendreny eo na izy ny anarany iny na izy iny dia zay mety any amin'ny hafa any mety laza hoe any atsika ny Gideona atsika ty lohatsika ty ohatra ny atsika ny Gideona ataontsika milaza anarana pastera anankiray izy na milaza mpitondra fivavahana anankiray izy na filoham-piangonana anankiray zay zany anazy ny Gideona ka raha Jehova naniraka an'iny dia mivoaka inona izy zany mivoaka mpandresy izy raha manaraka ny toromarika omeny nivoaka entiny fa raha tsy Jehova naniraka an'iny dia tsy tafavoaka iny zany dia takizay koa tsika amin'ny ady eritreretintsika ampiasao le Sabary Jehova ina moa ny sabatra ny hevin'ny ara-panoharana tsy ny tenin'Andriamanitra izy nitondra ny Sabary Jehova misy mpitarika atsika mitondra atsika tonga amin'izao lalana zao dia mena ny hafatra dia raha vizay manaraka ny torohevitra rehetra dia tsy maintsy mivoaka mpandresy mamahery izy nareo miaraka amin'ny sabatry Jehova azakivy amin'izany rehetra zany fa hoe ahoana momba anay ary Jehova ahoana zay join-javatra zao Jehova momba anao ry lehilahy mahery ary amin'ny Korintiana namitianatsika azy Korintiana 2:10
andiny telo amby folo. Koritana voalohany toko fahafolo andiny telo amby folo. Tsy misy fakapanahy mahazo anareo fa tsy izay zakan'olombelona. Nefa matoky Andriamanitra ka tsy hamelanareo alay-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba amin'ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo azy. Tsy misy fakapanahy mahazo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona. Zany hoe zay matoa zany tsika misy fakapanahy tonga nolontsika dia zakantsika zany sady zakantsika. Mahazaka an'izany ianao zany. Matoa nataony nolonao fa raha zakanao tsy nasiana an'izany. Fa raha misy zavatra tena goavana be tsy ho zakanao mihitsy aho a, asiany lalanao izy voanao amin'izany. Dia tsy tonga nolonao zany. Amen. Dikan'izany zany azagaga antsika zataitra amin'ilay zavatra mitranga. Na amin'ny toeram-piasanao, na amin'ny fivelomanao, na ny zavatra mianatra amin'ny fiainanao. Hoe dia tena totongana lasa bakiropotra. Tsisy trony ampelantanana ianao. Dia matoa zany tonga aminao a, zakanao zany matoana velona. Fa ny olona tsy mahazaka an'izany tsy nomena an'izany. Mba afatsika mandeha amin'izay fakapanahy zakantsika zay dia hoana sy atao amin'ny Matio. Matio toko fahafilo. Toko valo amby folo. Dia vaky tenintsika teo iny. Toko fahavalo amby folo. Vaky tena dia hoe loza zao tontolo zao no ny fahafitohinana. Toko fahavalo amby folo andiny fahafito zany a. Matio toko fahavalo amby folo andiny fahafito. Nampianaran'ny Jesosy sy ny mpianana eriteny. Dia nitsika zany andiny fahafito ka hatramin'ny fahasivy ny vaky teny nomena antsika. Loza zao tontolo zao no ny fanafitohinana fa tsy maintsy ho avy ny fanafitohinana nefa lozan'izay olona mahatonga fanafitohinana. Ka raha ny tananao na ny tongotrao no manafitohinanao, tapaho izy ka ry ho afaka aminao. Fa tsara hoanao hiditra kilay maina mandringa any amin'ny fiainana no ny manana tany roso tongotra roa nefa arenany amin'ny afo maritra mandrakizay. Ary ranomasonao manafitohinanao, esorialy izy ka ry ho afaka aminao. Fa tsara hoanao miditra tokamaso any amin'ny fiainana no ny manana maso roa nefa arena mielo mirehitra afo ianao. Dia ahoana io? Ho raisina ara-baky teny ve io? Inona ny tiany olona zay? Raha ny tongotra izy manafitohinanao na ny tananao tapaho fa alao tapatongotra miditra ny lanitra zay dobla tongotra nefa very ny lanitra. Dia ho raisina ara-baky teny ve io? Dia andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, hatramin'ny fahaenina. Tamin'izany ora zany dia nakeo aminy Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe iza moa ny lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Jesosy ny antso zazakely anankiray akeo aminy dia nametraka azy teo vony ka nanao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy miova ianareo ka tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ka nazovina no anery tena tahaka ity zazakely ity, izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary nazovina no handray zazakely anankiray aza tahaka ny itony noho ny anarako dia mandray ahy. Fa nazovina no manafitohinana dia iray aza amin'ireo madinika mino ahy ireo dia tsara lavitra ho azy raha anatonana vato lehibe fisoambary ny boziny ka letika anaty ranomasina lalina izy. Raha tsy miova tonga tahaka ny zazakely nareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy. Raha ny zazakely tonga dia ndeha taninao tao hoe sapary Jehovah sy Gideona tonga dia manao izy sa tsy manao? Atao hoe sapary Jehovah sy pastera Maël tonga dia manao sa tsy manao? Ny zazakely rehefa menireny biberon ahoana? Manontany ve izy ronono nosy sa rononondry io menona io? Manontany an'izany ve zazakely? Sao dia ronono kisoa iny a? Tonga dia mihinana izy. Fa ny lehibe mbola notaniany io ronono mitapiko sa tsy mitapiko. Miova tahaka ny zaza ianao tsy havita an'izany. Nefa raha tsy miova tahaka ny zaza ianao izy tsy hiditra an'iny. Tsara fanetretena kely fotsiny ilay zany. Mety tsy vitanao ka ao nidiranao ny lanitra. Ahoana no ahafahanao mandresy ny fahavalonao rehetrarehetra io? Nefa io maro tahaka ny valala, tahaka ny fasika kozy izy ny midy anity. Zany hoe fahavalontsika zany tena afaka ato dia miditra ato, afaka ato dia miditra ato, afaka ato dia miditra ato. Fa raha manaraka tsara ilay voalazan'ilay sabatry Jehovah, zany hoe ny tenin'Andriamanitra tsika dia tsy mivoaka inona foana zany. Fa mila maninona vao tonga mahavita manaraka an'izany? Midina tahaka ny zazakely, izay hidina tahaka ny zazakely ary mitsangana fa hivavaka. Na dia ny soratra masina aza nambarin'ny Gideona hoe raha izany tokoa manao ahoana mbola zohin-javatra ohatr'izao izahay. Dia laza ianao Jehovah tamin'izay hoe aza matahotra fa momba anao ary lehilahy mahery. Amen.
eo anatrehany rety medianita mpavalonay maro takany valala pariaka eny amin'ny tany tsy takany fasika reto raha ny herinay sy ny sandronay tompo sy ny fahalalanay amin'ny mankely sy bitika anay tsy aresen'ireo izay fa misaotra tompo tamin'ny afatra nomenao anay tandroany fa misy zavatra tsy ao avao misy anjomaro hotsofinao misy ny tany hovakianao misy fanilo arehatra ao raha midina manely tena tahaka ny zaza izay dia tsy anao anafitohinanay ny tananay na ny tongotray ka ho tapahanay tsy anafitohinanay ny masonay ka ho asoronay vo ahita ny lanitra izay fa hoenao raha tsy miova tahaka ny zaza kely ianareo dia tsy hiditra mifanjaka ny lanitra mihitsy tefeo ary ny fiangonana tompo manana anao zay Jehovah ray io ray anay izay amaza ny olana anay zany tokoa amazaza anay tompo ampianary koa zay mba ahay maneriteana anao ary Jehovah nidery sy niatra ny fonatinazany naran'i Jesosy maty nilevina nitsangana araka ny soratra masina nangatanay izany vavaka zany ho azy niteraka ny taloha indrindra ka manak'izay halleloia amen zay zany andetiana aoany andehana miondrika dahoany ane Jesosy inahira fiderana ty inaoare aminy maraina alleluia Jesy mifetra aminy maraina iatikoretra Jesy mifetra leo samba mane Ura-muri la zakwasa adero kupuzika asana tolla muzika adero kupuzika asana tolla muzika tirawa mio bunga tirawa mi muzika tirawa mi gitara tirawa ubu batara mi muzika alleluia tirawa mi padine tabet kadubina Amni mamaida ary Jehovah dia niteny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao taminy hoe izao teny zao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely hita ianao ka iaranao ane Jehovah ampamiramiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka mila fo aminao ananatra ny tavany aminao ane Jehovah ka nomenao ny fiadanana Jehovah pastor ameullah